tifisi nareula na marupe agawakide oyara ikabaka itatata nanjemanta tukuitikene maisababada nini nangakaina chini senata nini nangakaina chini senata nini nangakaina chini senata nini nangakaina chini senata kuna toka matanzake kuna toka matanzake siwela ke palen papa kuna toka matanzake kuna toka matanzake siwela ke palen papa Yanolikin, Tifun, Tiari, Titishantaram Fitai, Nivabata, Zamtaja, Irutakashira Rajaraka, Nifasua Bane, Yanolikin, Tifun, Tiari, Titishantaram Fitai, Nivabata, Zamtaja, Irutakashira Rajaraka, Nifasua Bane. Nini nangakaina chini senata nini nangakaina chini senata nini nangakaina chini senata nini nangakaina chini senata kuna natoka matanzake kuna natoka matanzake siwela ke palen papa kuna natoka matanzake kuna natoka matanzake siwela ke palen papa Banana flume, smachi balum babaka. Banana flume, smachi balum babaka. Nuna toka matanzake. Nuna toka matanzake. Siwela ke palen babaka. Nuna toka matanzake. Nuna toka matanzake. Siwela ke palen babaka. Nuna toka matanzake. Nuna toka matanzake. Siwela ke palen babaka. Nuna toka matanzake. Nuna toka matanzake. Siwela ke palen babaka. Banana flume, smachi balum 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 so
Falmerabantsika rehetrarehetra marina tokoa zany hoe mirehare manana ny tompo. Asakasaka izay tsy manana an'izany aloha fa aloha tonga dia hazava hoe tsy mitovy mihitsy ny manana an'Andriamanitra sy ny tsy manana an'Andriamanitra, na ny maro ny mahasamihafa avy satria andeha nahavatena fotsiny tsika na hanavaka ny hafa ihany koa, fa ny fanindriana dia mba ho firenena feno malagasy mino ny malagasy mino i Madagasikara. Oy, salama tatasika androany. Ie, raha maremarika tokoa nareo a, falmerabantsika rehetra aloha ao anatin'izao harivariva ny talata zao mipoatratroka ohatran'ny mahazatra soloina ny solomaso, dia ampidirintsika ny solomaso ny combat satria zany ity mazavazava kokoa, dia hitanareo kokoa ako na ny masoko na ny tarehako. Tsy nahavita niaratry ny garako eto malala androany satria sady voatonga izy no reradreraka ihany koa, ialana tsiny amin'ny fahatarana fa tsy afenina aminareo zany fa hatramin'ny mbola kely io fahatarana io dia spécialitéko, so ihany ny any amin'ny résultat mba tsy le tara fa mba any alohaloha foana mba tsy tenenana zavatra hafa. Tonga farany zany tsika fa azo lazaina hoe tonga miala voalohany koa tsy maninona satria tsika tsy mahamperingreta be elabe amin'izany atao fivoriana lavabe zany a, tsika plutôt anatin'ny speed meeting fa tsy anatin'ny meeting lavabe, meeting politika sy ny karazany tony a. Falmeraba tompoko, akory aby tsika, akory laly, tsaratsara tsambakaina, tsara ava tompoko a. Akory anareo ao, akory vanitaina sa ny taina sa ny ninona, tsika aby tsara dia sika hoy ny fitenena zay ka dia saotran'Andriamanitra tsika rehetra andao
anombokantsika ao anatin'ny fandaharana. Ny zavatra tokony lazaiko androany dia anankiroa. Ny lohatenin'ny Tatasika dia raisiko manko le Tatasika araky ny raha tadidinareo hoe ny éditotsika dia Tatasika ny fiantsoantsika azy, ary tsy aferina fa mpanetretena. Ny tenako no namorona an'io teny io hoe Tatasika io, ary natao fandaharana manokana tamin'ny radio Tery, Ambohimanarina Tery tamin'ny andron'ny Ngapelakely, lasan'ny Andriamatondraй Anjato moa le radio amin'izao fotoan'izao raha tsy diso fa tamin'izany fotoan'izany zay dia nividy ora pratiquement 2 fois par semaine nanaovako namokarako fandaharana antsoina hoe Tatasika, ary ny mpanao gazety natao tamin'izany, ny asa tao anatin'izany dia Andriamatoa Arfidy Ramanandraibe sy adinoko ny anaran'le rahalahy anankiray iny, ary niara-namokatra an'io zay satria tsy maintsy mifampidinika hoe inona ny éditorial atao, inona ny zavatra entina ao anatin'ny fandaharana, satria tsy azo atao no miteniteny foana satria tamin'izany tena saripady mihitsy, satria tao anatin'ny transition mamaivay. Ka raha ohatra tsika zany hiteny hoe iza nitondra fanoherana voalohany tamin'ny andron'ny transition, afaka miteny zay ary afaka mirehareo hoe izahay ny tenako zao araky ny teneniko foana hoe ny 21 mars 2003 dia efa nampidin'olona teny an-dalambe zay. Tamin'izany ny tena tsy dia tena hoe tetỳ amin'ny front office fa back office foana, fa tamin'ny 21 mars 2003 dia saika voasambotra Andriamatoa Ravalomanana ny tenako zao araky ny teneniko foana hoe tafiditra taminaty avion, lasa ny avion Air France, vao maraina tonga tao an-trano ny gendarme sy ny polisy hisambotra dia tsy nahazo ahy. Ka anareo manompo tony zany dia zay manko le izy, mba menatra ihany radao malaina dia tsy mba menatra ve ianao dia tena ratsy be. Zany sisa le niveau an'le olona zany. Azonareo? Ny tsy fantany dia tony zavatra tony efa misy olona mandray ny IP fotsiny amin'itony dia rehefa tonga ny fotoana dia aza gaga raha vao antso tsirairay satria zao no atao hoe injure, fa tsy olan'izany rehefa manao an'itony manko dia mila tsy manaja olona, tsy misaotra betsaka haman'ny super, fa zay le éducation satria marary azy ny zavatra azo azy androany dia tonga dia opa sy ny karazany tsy mampaninona antsika zany fa tsy olan'izany tompoko. Rehefa manao an'itony mila zatra-dono fa rehefa tsy zatra-dono ianao dia mipetraha tsara, sotroiny ronono na kafe taka nahako misotro ronono io zao dia mipetraha tsara. Zao faly aho satria le Tatasika io zany no tena namorona azy ary anisan'ny zavatra tena mahafaly akoho, satria na dia hoe mpirahalara, mpianaka, mpizandry, mpirahalahy zany dia tsy manam-potoana hanaraka ny fandaharany anankiray na fandaharany ny hafa zany, ary tsy mba dia fanaoko loatra ny manaraka fandaharan'olon-kafa zany satria samy manana ny ligne éditorial, samy manana ny teknikany ao anatin'ny fanaovana fandaharana. Fa tamin'ity indray nitorako ty zany tena mba niangavian'ilay zandriko mihitsy hoe Arfidy Ramanandraibe io zany, hoe tena mba niangavian'ilay zandriko mihitsy hoe tena mba jereo ary zokiko raha riva hozy izy fa ho fiera ianao hozy izy. Za moa gaga hoe fa inona ary mety karakarain'izany reo, fa dia nalahelo zany ny fony rehefa le nisy niteny hoe tsy mpanao gazety zany io na ohatran'izany dia ohatran'ny dia ianao hozy izy tsy tokony nampiseho akory ny karitanao fa na mino le olona na tsy mino, fa tsy mety ireny hozy izy. Ary nalahelo zany le zandry fa aleo hanaovako azy hozy izy, ary nataony moa le izy zany fa tsy eo no hamerenako kely an'ity zavatra teneniny ity fa satria ianao zany rehefa mitaiza ianao mindraisina tena ohatran'ny hoe zandry mihitsy Arfidy, ary tena tsy aferina fa tena nitezaina samy mahalala ny
Zay zany tena tsorona e, tena loatsorona raha tianareo ho fantatra ka hoe mazava dia Batsilahimboto ihany zay vao endry. Ary zay zany raha taritinareo am'zany terrain zany tena à l'aise be zay entinareo taritinareo amin'ny terrain hoe ndao notre tour zay tena à l'aise be zay, entinareo amina teny hoe zay fa ny différence fotsiny fady aminay ny tenin-dratsy. Ary na zay sam'zay raha tsy mifanao ela zany. Tokony ho fantatrareo zany, na zay sam'zay raha tsy mifanao ela. I Arfidy tsy manao ela anahy, za tsy manao ela ny Arfidy. Torak'izany koa moa zany Fidèle Razarape raha mifanao ianao. Takan'izany koa Andriamatoa Maurice Tsiavonana tena mifanao ianao. Fa raha ohatra zay taritinareo any amin'ny terrain hoe Jilamboto zany, tena mba hainay koa tena mba hainay io satria raha ohatra hoe tao anatin'izany politika zany ka hoe nitolona hatramin'ny mbola kely zany efa mba hainay zany hoe manao an'izao zany ary tsy nisy tolona tao Madagasikara ka hoe tsy tao anatin'izany zay ary anisan'ny tena nitarika mihitsy ary anisan'ny tena nandona ny fon'ny malagasy tamin'izany andro. Satria ny front office tamin'izany andro any dia Andriamatoa Maurice Tsiavonana fary ny tsy fantatrareo angambany dia zao ny olona tena nanomboka ny radiontsika voalohany dia Andriamatoa i Arfidy Ramanandraibe niaraka tamin'ny Andriamatoa Lenono. Lenono io dia raiky lasy tamiko io raha namana io zany ary i Arfidy sy Lenono no tena bomba be. Fa taty aoriana moa zany noho ny hoe mahazoky ny an'i Maurice dia niraisin'i Maurice Tsiavonana dia nidimbiasany niaraka tamin'i Pierre Olidera. Pierre Olidera moa zany io ministre io izy fa izahay ambakin'André Arfidy zany lalakafa no nandehananay rehefa nanomboka nanohatra ny Ravalomanana zay Maurice Tsiavonana nanohana ny Ravalomanana fa tsy niteraka ady taminay ny rahalahy aby zany. Fa zay moa no nanangana napidina olona voalohany teny an-dalambe eo anisan'ny tao anatin'izany Andriamatoa i Arfidy tamin'izany ary tamin'izany izy dia efa nianatra amin'izany atao hoe ahoana no tena fanaovana an'ity raharaha ity. Ka io zany tsisy olona tonga ho azy amin'ny parcours zany anankiray hoe tonga mpanao gazety le olona tonga zao. Tsy moramora ny ady hevitra tamin'izany Maurice Tsiavonana, Pierre Olidera, Fleury Rakotomalala, Lalatina Rakotondrazafy, Arfidy Ramanandraibe. Ady hevitra magotraka zany presque noho ny fihezahana hoe hampiovan'le firenena. Taty aoriana moa ny sasany takany hoe Lalatina zany se sombre tao anatin'ny facilité sy ny zavatra azahoana an'ity fakapanahy rehetra ity fa mba nisian'ny etika dia ny tena mba anisan'ny nandany zavatra tsy tokony atao amin'ny firenena sy ny karazany. Ka tiako lazaina anareo hoe tsisy miracle io zavatra io ka raha tonga amin'izao niveau zao sy ny nareo no mitsara hoe mahay ve i Arfidy sa tsy mahay, mahavoa ve izy sa tena tsy mahavoa. Za aloha miteny anareo fa mahavoa izy ary tena fiera aminazy mihitsy satria anisan'ny hoe zandry nitaizaiko izy ary raha ohatra fotsiny zao nareo tantaraiko hoe rehefa marary na tsy salama tamin'izany andro dia tena marary mihitsy Arfidy ary tena marary izy ary tena vitan'ny Arfidy ny tonga ao an-trano amin'ny 5 sasany maraina efa miantsena. Izany tsy tokony tantaraiko aminareo efa miantsena izy dia izy no mandro sakafo marainako. Mety mieritreritra nareo tsy manana mpanampy na hoe tsy mikarakara anahy ny vadiko. Non, tena tsy manaiky mihitsy Arfidy vary amin'ny nanana andrahoiko ihany no tia mizoky dia izy mandro azy eo dia izy mandro ny hena-baolina miaraka aminy eo dia eo tongo-pandrinako izy mipetraka mandrapariva ny andro. Pour vous dire hoe combien on est lié. Pamphile zany zandry teo amin'ny radiontsika avao zany tsy mahalala akory zany tamin'izany andro zany hoe avy aty amiko anie ny karama omena ny radiontsika avao tamin'izany andro zany. Ka raha amin'izao fotoan'izao i Arfidy no tonga amin'io sehatra tena tsy afeniko fa ambony be le niveaun'ny Arfidy ary tena vaka mihitsy ary tena oza hoe saotra an'Andriamanitra mihitsy hoe tafavoaka le zandry. Nanana qualité Arfidy ary teo no nahitako azy hoe ity zandry ity mavoa sy nitaritako azy hanao an'izany hoe asana mpanao gazety zany. Ny qualité tena ni-impressionné anahako tamin'ny voalohany taminy dia zao
Izy io tena nalaly hoe président, za zany io président manko ny fiantsoana ahy. Président tsy de mahay teny gasy loatra. De mahavatra mihitsy izy rehefa mandeha tournée zay, teo no nahatonga anay niara-niasa tamin'ny secteur pétrolier satria entiko foana izy a. Za manana droit zany amin'ny maha consultant anahy, manana conseiller anankiray consultant zany a, de mpamily anankiray a, de telo lahy zany tena mpiaraka. Fa ny tena ni-impressionné anahy tamin'ny Arifide tamin'izany andro zany a, dia manomboka eo amin'ny kilometatra voalohany zay hoe andeha, de moa matetika amin'ny andro alina mandeha, dia averin'ny Arifide amiko ny dimitra, mandrapahatonga amin'ny Moramanga, fa io tsisy mipiky na point virgule, ary izy tsy mamaky fa vitan'ny tsianjery. Dada ho any mémoiran'ilay voakely lay. Ary indray andro iny nisy fotoana tena niady hevitra, resaka soratra masina zay, miha namana Pierre Olidera, mahay tsara ny baiboly, ary impressionnant fahaizany miha Olidera fa ny soratra masina ao anatiny ny fampiasana azy aloha, ny fanaovany azy tsy haiko. Fa ny hitako de Andriamatoa i Arifide Ramanandrabe zany hoe rehefa raikitra niady hevitra, fa tena voany ny tena moa zany rehefa tsy hay de mijery e, mihaino. Fa voan'ny Arifide, Andriamatoa Pierre Olidera matetika mihitsy rehefa miditra amin'io ady hevitra io satria ny Arifide zany tena précis mihitsy hoe andininy zao, toko zao, anina zao, ato sy ny karazany. Aty izy fa tsy de miresaka be loatra, jereo Tsiokan-Rambelo, aty Pamphile Rambelo ka raha tsy diso aho toa miasa mpitsabo izy zay sa inona. Saika niaraka mihitsy zay nanao émission Zesy Pamphile, fa tsy nitovy moa le fifanarahana tao anatin'le izy a, izy koa tsy hoe tsy nazoto izy fa ny fotoanany mihitsy ny tsy nety tao anatin'le izy fa raha ho avy Andriamatoa Pamphile Rambelo indray andro any a, de raisina tandràndro satria zandry ihany koa reny a, rahalahy ary niara-niasa mitovy zay anatin'ny tanjona fa le fotoanany a no tsy mi-permettre an'le izy. Discret be Pamphile aty ary Pamphile anisan'ny mahay. Ka eo no lazaiko anareo zany hoe i Arifide manana talenta maromaro zay tsy fantatrareo. Mampalahelo manko mahita an'le olona manoratra zany de mitsara hoe srek, zao. Fa za miteny anareo, nareo mpikritika ny Arifide reny a, tsy any am-paladia amin'ny fahaizan'ny Arifide akory nareo raha resaka fanaovan-gazety. Sy fahalalana amin'ny ankapobeny amin'izany atao hoe politika zany. Lasa lobe izy satria zay tamin'izany miady hevitra amin'izany a, na izy mihaino anay a, de efa manana ny tenako moa tsy nanaiky mihitsy ho officiel tamin'izany atao hoe manolo-tsaina ny filoham-pirenena zany. Efa manana niveau ambony be ry Maurice Tsiavona ao anatin'izany, fantatrareo tsara zany. Ry Pierre Olidera zany directeur général tany amin'ny présidence tamin'ny andron'ny Ratsiraka tamin'izany, tany amin'ny taona 7 angamba zany. I Arifide tato aoriana manaraka fa miady hevitra be izy. Pour vous dire betsaka ny secret an'i Madagasikara, secret politika fantatro i Arifide io. Fa raha i Arifide no taty an-dafy tamin'ny plasiko, de ho gaga fotsiny teo nareo hoe mahafantatra an'izany ve io ba io, ary miara-mahafantatra an'izany izay rehetra reo. Zay mahatonga anahako miteny hoe tsy eritreretinareo akory zay nanana cercle-na réflexion zany ary isaky ny sabotsy autour d'un vary amin'anana na voanjobory sy henan-kisoa na trondro. Zalahy moa miantsena vao maraina de na andrahoina any Maurice na andrahoina ao amiko, de raikitra miady hevitra juska hatrany amin'ny 5:00 tsisy toka amin'izany. Tiako tenenina hoe nisy zany ary tsy ao anatin'ny hoe tsy indray mandeha sabotsy fotsiny fa tao anatin'ny taona maromaro. Ka raha tonga amin'izao sehatra zao zay ry tompoko a, tsy tonga ho azy ankoatran'ny fianarana no ndatovana tamin'izany. Daholo. Ny resaka manan-dafy Rakotondriana sy ny non, izy moa anaran'le mpandiny Mahery Lanto manan-dafy. Malama zany aloha atao hoe malama, ialako tsiny ny zandry Mahery Lanto satria zay no za zany tsy de fombako loatra le tsy manaja olona, fa zay raha si vous permettez bien, aleo re mba antsoiko malama mba tsy ho sahirana ny lelako ao anatin'le izy. Resaka Mahery Lanto, non, malama
sy ny resaka hoe avaiza tokoa moa zany ny tomboan'ity mamingavinga fitondrany ity. De zay mahatonga anahakina anao an'le fampidirana lavalava kely teo hoe hiarifidy Ramanandray be, hiarifidy Ramanandray be. Ianao manko rehefa mba misy olona miresaka anao zany a, de tena fomba mihitsiny hoe manana droit de réponse zany ianao. Miresaka momba anahako hiarifidy moaly hoe zoky zandriko izy ary mitaiza anazy a, de mba anjarako indray zany a mamerina je renvoie l'ascenseur hoe misaotra betsaka hiarifidy kanefa na aiza anaty zany fomba fisaorana amin'ny asa ohatran'itony tsy amin'ny alalan'ny teny fotsiny fa amin'ny alalan'ny asa, satria tena nahafinaritra aminahy be zany le tenin'ny Arifidy hoe miara-miaina an'io zay a. I Arifidy Ramanandray be a, afantaranareo hoe avo lenta le politika ny fampiresahana tam'izany. I Arifidy Ramanandray be mpanolontsaina spesiala an'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina. Fleury Rakotomanala anisan'ny mpanohatra tao anatin'ny 5 voalohany an'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina. Fantatra Andriamatoa i Arifidy zany. Fa tsy nanakana anareo lahy ifampiady hevitra ary indraindray tena manoro mihitsy na mifampanoro satria raharaham-pirenena ny resahana, vahoaka ny resahana, ary zay manko no tsy azonareo. Rehefa manoro an'i Andry a Rajoelina, filoham-pirenena zany, de ao ny sorena inona koa ny amezana solution an'io, fa ny zavatra tsy fantatrareo de zao. Firenena ny resahana, vahoaka ny resahana, ny zavatra kely ataon'ny mpitondrany ka tsy miteny anao manoro hoe zao no tokony atao. Zany hoe izahay zany tsy nateraka anao kritika. Tsy atao hanana esprit de critique, fa esprit critique avec un acquis d'observation très pointu. Tsy handokatena satria efa zatra an'le hoe miteny tsy mety de manolo-kevitra. Zay ny anay ny principe anay. Ka tsy nifamaly mihitsy zay tao anatiny hoe iny i Arifidy nandeha nanohana ny Hery Rajaonarimampianina, za nanohatra ny Hery Rajaonarimampianina, satria misy limite, misy ligne jaune. Respecteo anatin'izay zavatra zay. Respecteny ny safidiko, respecteny ny safidiny, respecteko ny safidiny, ary vao mainka ary zay ny napety ny zavatra nataonay. Ka rehefa tonga ty fitondrana vatapaty teny an-dalambe zany, de nitovy tanteraka ny hevitra amin'ny rahalahy hoe tsy rariny kosa zao e. Tenena ho ahy ianao ry zandry e. Za hiteny mihitsy ozy izy tam'izay, vao maraina izy tam'izay hoe hitondra vatapaty hono rahalahy de hoe ahoana zoko inona nampanohatra za maka conseil izy a. Na za koa raha manohatra de maka conseil aminy hoe na zandry ary izy manana ny fahaizany manokana kosa eo anatin'le fomba fitondrana tolona. Pour vous dire hoe 2003 zany Arifidy tsika maty teo Analakely, teo Ambohijatovo, mitondra mégaphone, andeha hiteny hanohatra Andravalimanana, mbola velona izy io. Tao anatin'ny dispositif nanoherana Andravalimanana voalohany izy. Tam'izany nefa Maurice Tsiavonana nanohana Andravalimanana. Même zany entre anay misy tsy fitovizan-kevitra. Kanefa ny raharaham-pirenena ny resahana, tsy hananana namana ary tsy hananana havana hoy i Arifidy zay. Tsy nanananay hoe rahalahy mihitsy Andriamatoa Maurice Tsiavonana tam'izany, fa de nametraka amin'ny tolonay zay, nanaja Maurice Tsiavonana. Ary saika voasambotra teny Arifidy, saika maty teny satria gros bras, ankoatran'ny gendarme nalefa ny Ngara-Valimanana tam'izany. Teo no nanomboka ny gros bras zany tam'izany. Ka izao rehefa le teny tonga le vatapaty zany, niverenako le vatapaty, de nitovy tanteraka ny hevitra amin'ny rahalahy hoe tsy rariny kosa zao e. Iza mpanohatra zany lasa niteny devant les faits accomplis, c'est quand même hoe tena terrifiant, na hoe tena abominable, tsy haiko ny dikan'izany amin'ny teny gasy, makaloiloy, tena hoe tena manazimbazimba olona, mpamosavy no manao an'izany hoy ny fitenenana araka ny tenin'ny Arifidy. Mpamosavy no manao an'izany, zany hoe olona maty, olona velona, iriko faty. Etsy an-daniny zany fanendrikendrehana an'le vadin'olona maquerelle, fanendrikendrehana an'le vadin'olona nasinianina. Alao appelant un chat un chat hozy izy Arifidy Ramanandray be zay, terme an'izay.
Nefa le entre le lignes mba hanahy iny. Tatasika moa zany ana hitambarako aminazy. Fa mandeha daholo zany le diabolisation rehetrarehetra, voatery mihitsy aho nanoratra tamin'izany hoe za aloha ry zalahy manohatra fa ho fadiko manomboka masin'andro androany ny hanenjika an'ireto vadina mpitondra fanjakana reto, fa tsy ao anatin'izay aho. Tena mamohy fady ny zavatra nieritreretiny zalahy, ary rehefa niresaka tamiko Lalatiana tamin'izany, satria izy mba manontany aho ahoana ry zoky mety ohatran'izao sy ahoana ry da. Za kosa aloha tena tsy d'accord amin'izany a. Io indray ianao fa pro-hery indray angambany ianao io efa namboary hery tany indray. Ary rehefa tezitra manko izy dia iendrikendrehany ohatran'izany ianao. Toy za mahatsiaro hoe mampalahelo ahy ianao ry mpahavo tamin'izany. Mampalahelo ahy ianao. Tena zavatra tsy azo atao zany. Ny tabataby ary fidy, ny teny tao amin'ny radio hoe tsy mety zao zavatra atao zao, mamohy fady zao zavatra atao zao. Andriamatoa, tsy tiako ilay anonona anarana satria tononony ary fidy izy a. Tao anatin'izany dispositif zany ary notenenina izy hoe io zavatra ataonareo io hoe hivaly aminareo. Tatinareo ve raha rapitso misy manao an'io rehefa ho tonga ao amin'ny fitondram-panjakana nareo. Tamin'izany zay dia efa niteny hoe possible anie nareo ho tonga ao. Fa ho tatinareo ve raha ataon'ny olona an'io nareo. Eo zany le lohatenin'ity fandaharantsika ity hoe manao mamely olona ianao milaka. Zany hoe makalaka mihitsy zany, alezy mihitsy ianao zany misoso ohatran'ny ny makalaka laka ampovoany manko tamin'izany midika ny teny malagasy dia maka ampovoany mihitsy ianao. Ary rehefa mikabary dia le maka ampovoany zay dia tsy maintsy ampovoany foana zany mpikabary dia afaka amin'ny gesticule sy mitoazen'ny olona manodidina azy. Fa rehefa ataon'ny olona ianao milaka miohaka, zany hoe todrianao lamosina daholo zany ny olona miresaka aminao, satria ianao asian'le olona ao an-damosinao ao dia modinao tsyany le izy milaka miohaka ianao. Fa misy anankiray koa dia hoe mamely olona ianao milaka. Fa rehefa asian'ny olona ianao minaiky aminaiky, zany hoe menimeny reto mpitondra fanjakana zany fa tsy miteny hoe fanjakana. Satria za mbola apetraka any ny guillemets hoe matoa, satria iverenako manko rehefa avy eo le fitsarana. Minaiky aminaiky ianao a ary menimenina tena hoe ohatran'ny tapaka rehefa ataon'ny olona tahaka ny tenin'ny William Razafy hoe mitody tsisy fa ny atao ihany no verina. Efa nitenenina an'io ry zalahy. Ary teo no nisaraka ny dianay hoe za kosa aloha tsy afaka hiaraka aminareo amin'io. Ninona tsy fifankazahoako tamin'ny Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina izay mbola averiko aminareo foana fa na nivadiko zany ary tahaka ny taiza ny reniny mamany Hery Rajaonarimampianina zany. Samy mahalala an'izany daholo sabotsy namehana ray manontolo tsy azo fenina zany. Fa ny fitondrana ny firenena tsisy mampinamana na mpiavana. Ka nanisy ary ny intervention amin'ny fianakaviana tamin'izany hoe fa inona mampiady anareo roalahy zay sy hery io zany. Niezaka amin'ny fianakaviana hampiavana anay fa tsy nifanojo mihitsy ny hevitray. Tsara marihana aloha fa mifamela heliko zay taty aoriana ary rehefa teo vao mifankahita hoe hay ve zany no tianao lazainy ary za zany tena manipulen'ny olona mihitsy. Zay nahatonga anahy niteny hoe ny pouvoiran'ny Hery Rajaonarimampianina dia tena infiltré par les gens qui travaillaient et qui travaillent encore avec Andry Rajoelina. Tany le izy dia efa potika nefa ninona vita zavatra ihany le olona. Ka tonga le anona zany dia nitatataty hiary fidy sy nikadra tao anatin'ny radio. Dia aleo izy ihany niteny hoe nisy nieno ve. Fa hitariko manko le izy rehefa avy eo. Ino tsara. Dia hoe tsy tokony atao, tsy ilaina ary tsy mety ny fanimbazimbana mpitondra fanjakana ambony. Tsy mety ny fanaovana tsinitsinina androm-panjakana ary tsy tokony hakemo ny tsy fanajana ny atao hoe soatoavina malagasy. Miakatra avy ty ministra ty gasikara
Ary tena metsaka mihitsy zany. Fa tsy zao zava-misy zao. Tsy mety zao situation misy zao. Tsy tokony nisy olona ao anatin'ilay firenena nanao tahaka ireny. Raha mijery hoe inona moa situation, inona moa toerana misy izany ataontsika hoe mahery manandafy zany. Zany ange tsy tompona ndraiky mpanjakana ambony. Zany ane ka tsy manana décision politique azo raisina eto amin'ity firenena ity raha ny toerana misy azy. Donc tsy tokony nasiana cause bobaka be, na kafara lava, na tatasika be ohatran'izao. Le zavatra nabarany comme tout le monde naneho hevitra izy. Eto no ilazako aminao fa za dia mihobokevitra tanteraka amin'ilay teny namana Pierre fa kosa mialatsiny aminao ary ambarako aminao eto zany tao anatin'ny vanim-potoana nijoroany ty fitondram-panjakana ty vanim-potoana misimisy zay 3 taona pile mahery kely raha ny andro ny resahana dia zao zavatra nitsanga. Nisy foana ny zavatra situation nanahira teto amin'ilay firenena. Namana Pierre tao anatin'ny fitondram-panjakana io tsy voa io ministera io no niraisina na hoe zay izy vao ministra na zay izy vao nitondra tao. Fa talohan'io izy efa nanana andraikitra tokony resahana zany zavatra zany mialoha, ny evitena an'izao zava-nisy zao satria efa directeur politique izy tao. Zany hoe izy ny tokony directeur politique voalohany tao. Izany hoe izy nefa tokony nametraka an'izany zavatra zany. Ary io zavatra nambarana namana Pierre afaka maly io. 10 taona lasa ary vidina manandray be nefa niteny an'izany. 10 taona lasa. Tany amin'ny volana febroary 2024 nefa niantsoantso ny tenako niaraka tamin'ny namako ny Kajarakoto Manatso hoe olo rehetra so dia mba tsy izao ny tokony lalao politika ho atao eto amin'ity firenena ity. So dia mba tsy izao ny filininy irevena nyity tsy hotaovina malagasy teko amin'ity firenena ity fa misy zavatra tokony hajaina eto. Misy mpitondra eto tokony hajaina. Raha ny teny moa namana Pierre hoe mila hajaina ny mpitondra, mila hajaina ny ray aman-dreny. Any alevako lavidavitra mihitsy hoe atsy anaty baiboly iny vao mipetsaka. Manaja ny mpitondra anareo. Tsodika kely amin'ny kristianina amin'izay zavatra zay. Fa tamin'izany fotoana zany sahirana ny saiko. Raha nisy natsotsika hoe diabolisation. Diabolisation mihitsy hoa. Natao tamin'ny mpitondra tamin'izany fotoana zany dia ny filoham-pirenena Rajoelina Romampianina nitaksena dia nametahana etikety bobaka be mivadina. Ary ty filoham-pirenena teoloha ty dia nilazaina fa resoro hoe zao atramina vehivavy mpiandry. Mialatsiny ako fa mafisiko zay hoe mpiandry. Efa arboly filohan'ny antenimieram-pirenena ny hevitrevitra ohatran'izao teny amin'ny kianja ny 13 May navoaka ny mpianatra tany am-pianarana tany ankery andito namohanina mpianatra nanomboka tany am-pianatry ny EPP, CEG, lycée, université navoaka ny mpiasa nentina teny amin'ny 13 May tamin'ny 24 io volana aprily. Atao inona? Ampianarina fomba eo ohatran'izao zany ataontsika hoe maniratsira ray aman-dreny zany. Ohatran'izao zany fomba atao zany rehefa manao tsinitsininy mpitondra fanjakana zany. Ohatran'izao ny fika atao rehefa misy sehatra ilainao na misy iza ilainao. Zany tsy miexiste ray aman-dreny zany. Anganogano dadabe anareo tany aloha tany zany. Tsy mazava tsara zay hoe nisy fototra ny etombohany no natongavana amin'izao sehatra zao ka tamin'le ny antsoiko hoe crise de non confiance. Zany hoe non seulement zany tsy ananan'le vahoaka malagasy estime, zany hoe no voninahitra tokony mena azy le mpitondra satria samy mahafantatra daholo le malagasy hoe enao ne tsy lany doublant rembourrage fanodikodinana vato
no nataonao ary mafaka manapirofo an'izany ary mbola averiko ihany hoe ingara-valy manana ny lany tamin'ny farany teo tompoko. Zany hoe any zany de efa miainga le hoe tsy ananan'ny olona estime ianao, fa ny gravy mbola ao koa le non confiance. Zany hoe misy crise anankiroa zany. Ny voalohany tsy ananan'ny olona estime ianao, faharoa tsy asian'ny olona voninahitra akory ianao, fa de mety tsara velatsia fotsiny ny olona miresaka aminao rehefa azony zay ilainy dia comme si de rien n'était, vous partez, ils applaudissent après, sainy fotsiny ianao hoe tsy ika matin'olona mpanambaka vahoaka fotsiny. Fa ianao mieritreritra hoe azotsika mifon'le vahoaka. Crise de non confiance. Fa ny filaza azy moa crise de confiance. Fa non confiance mihitsy ny ilazako azy, tsy atokisan'ny olona ianao. Kanefa ny nahatonga an'izay zavatra izay mbola nampianao an'ity le fampianarana diso an'le vahoaka. Ary le izy ny tena grave de zao, efa nitenenina ianao. Efa natory ianao hoe orlerie, tsy miaingana e zao kaozin'ny lahy zao e. Orzalahy, tsy miaingana e zao revo zao e. Sao de mba tsika, ary zany mihitsy ny resaka tamin'izany hoe sao de tsika ary zalahy no tokony mba afaka manova ny fomba fanaovana politika eto amin'ity zavatra ity, satria ny zavatra rehetra zay mitranga teto tao foana tsika. Mifananatra tamin'izany fa tonga de hoe non. Tsy nirarahina mihitsy le hoe statut amin'ny maha-filoham-pirenena n'le filoham-pirenena fa de netiny ity vatapaty de narefa reto zazavavy nanao akonjorance. Na tsy ho voahozona amin'izany ary ianao de voahozona ho azy. Zao no lazaiko anareo fa tsy nolazainy ny arifidina manandram-be. Badin'io tsara mihitsy anie, jereo tsara ny déroulement amin'ny fitondrany Andriamatoa Andry Rajoelina, fa tsy navelan'Andriamanitra vita zavatra mihitsy. Isaky misy zavatra ieritreretiny hoe hanao an'ity, tonga ny rivo-doza, hanao an'ity, tonga ny covid, hanao an'ity, tongava amin'ny malama. École terrain de foot, izy any tsy havita an'izany. Na zay zao ary navita gare routière ngeda be anankiroa, nefa sady tsy mpitondra fanjakana ny tsy tompona andraikitra amin'ny fanjakana. Ka za zao ve nataonao amin'ny fanjakana de tsy ho vitako nanao mbola tsara ny mamasina io raha vitako anao ry malagasy. Tsy navelan'Andriamanitra IEM fa malagasy any mihinan'ny IEM teo. Ville nouvelle pio. Zay le izy. Tany io de efa nanomboka 5 taona lasa. Faralahy Arfidy. Tsy tany amin'ny 5 taona lasa io de efa nanomboka fa tany amin'ny taona 2000 tompoko. Tany io de efa nanomboka rehefa nanomboka an'izany atao hoe fanonganam-panjakana, samy matsiaro tsika tamin'izany atao hoe ady-hevitra politika face à face présidentielle, fa tena nihaja tamin'izany takaty. Na mifantsy ara de hoe tadidiko tsara mihitsy ny fanontaniana Andriamatoa Ratsiraka Didier tamin'izay hoe ahoana io société sodiaty io? Fanina ary tapina ny domin'ny professeur Albert Zaf tamin'izay satria tsy fantany akory ny fisian'le sodiaty pétrole. Kanefa io de vola be io. Fa rehefa nanomboka amin'ny face à face, zay tsy nisy akory, deuxième tour, fa tonga de miforcena botolo hoe Ravalomanana manana ny lany. Nanomboka teo ny teotralika rehetrarehetra tompoko. Nanomboka teo ny tsy fanarahan-dalàna. Manaika fa za zao no miteny hoe nanomboka tamin'ny deuxième mandat ny Andriamatoa Ratsiraka de tsisy filoham-pirenena lany zany teto mandrapatonga ny Andry Rajoelina lany io. Tsy nisy. Manaiky an'izay kanefa na izany anaty zany de nisy toetra tena mamoetra mihitsy hoe tonga raha de forcé au premier tour tsika ny tompona Antananarivo, tsika ny zanaka Antananarivo, zay le revinetiny. De nanomboka teo ny tsy fanajana ny institution rehetrarehetra.
Tsy fanajana-mpitondra satria le olona koa sasany tevitra tany amin'ny faritra hoe faonao kosa zany de miforcena nanaovana azalambo le tany amin'ny faritra. Raha ny tenanay tamin'izany andro zany hoe tsy mety io ataonareo io. Olona fady lambo ve nataonareo hoe azalambo? Ny any faritra anie zany ao surtout ny silamo tena manompareny azy ianao hoe tsy mety io famonoana olona ataonareo io. Azadiny fa tao anatin'ny famonoana tao anatin'ny kodibera nisan'izany atao hoe vono olona izany. Tamin'izany 2002 zany raha volomaso. Lohan'iva ohatran'iny lohan'iva lasa ngeda be ohatr'izany. Iva Sarimbavo ozy ny olona tamin'izany efa nisy zany tamin'izany ka le tantara efa niainga tamin'izany. Fa nytenenina hoe apetrao ny fifankatiavana malagasy, ny satany maha malagasy ny malagasy. Za zao metra ozy izy le filoha tamin'izany. Fa rehefa lasa nitsoka tamina golf, tsy fantatrareo ny golf aneny, voiture golf aneny nentina mitondra ny Giara Valimanana nitsoka vao hiavy loha e. Tokony ho fantatrareo zany. Ny fanekena nampananan'Andra Valimanana nitsoka noho ny akôro nataon'ny Frantsay mifanaraka tamin'ny fitondrana malagasy tamin'izany andro zany hoe zay ho raisiny Andriamatoa Andry Rajoelina hoe avy aloha izy hitsoka fahazasamborona izy de mena couloir izy ahafahany nandehanana. Ho sahirana amin'io ianao fa malagasy ne rehefa mitsotra de zao. Tany de efa nisy ny tsy fanajana ny fitondrana zany sy ny drafitra. Vao maika moa fa tonga Andry Rajoelina tamin'ny 2009 de efa maika zava-doza. Lavitra zany le izy. Ary ity le niainga tany amin'ny 2009 ty jusqu'à hatramin'izao no tena nanimba ny sain'ny tanora malagasy mihitsy. Ary tena potika mihitsy. Raha mijery eto ianao zany zao de le manoratra fotsiny de misy opa be teo sy ny karazany. Tena tsy nisy an'izany toko tamin'ny andronay. Tamin'ny 2009 no nanomboka tena hoe nanao gazety. Na hoe tena niasa tao anatin'izany ny Zandry Arfidy. Satria zany ndaisin'ny ohatran'ny hoe andimby aty aoriana ary vitany tsara le izy. Fa zao lazaiko anareo no fahaizana an'le asa. Zay opposant foana nanomboka 2009 ary tena opposant amin'ny ankitony ozy ny fitenenana. Natahorany Andriamatoa Andry Rajoelina mihitsy zay tamin'izany. Indrindra moa rehefa avy koa Lalatiana Rakotondrazafy niaraka taminay. Fa zao jamais on a été convoqué. Satria misy le ligne jaune respectena tsy azonao dépasser io. Tsy maintsy teknisianina amin'ny fandrarahana amin'ny resaka an'izany atao hoe fanaovan-gazety zany ianao vao mahavita an'izany. On n'a jamais été convoqué. Encore moins ny tamin'ny andron'ny Ravalomanana zay tena mafy ny fanendrehana. Fa zao fady taminay ny namingavingan'ny Ravalomanana, fady taminay ny namingavingan'ny Andry Rajoelina. Fa zao nataony zalahy le école de normalina be izy ohatran'io, laka miohaka naiky aminaiky. Tsy miteny hoe Andry Rajoelina ny cible ny zavatra teneniko eto, fa ny zavatra nataony malama de Andry Rajoelina mipetahana. Ka izao araky ny teneniko foana hoe i malama ane sy ny tenin'ny Arfidy teo hoe inona moa malama? Iza moa malama? Il n'est investi d'aucun pouvoir sauf porter la soif, sauf porter la colère du peuple. C'est tout. Dikan'izany au lieu de tokony olona namanohatra raha tsy mampigatra ho any zavatra nataony. Zay zany ny transition idirantsika tamin'le fitsarana. Tsy mampigatra iny. Le conditionnel de rigueur a été respecté. Le point d'interrogation était bien là. Ary au début de la phrase même de nisy hoe toa, ono.
journalistiquement parlant, n'aiza n'aiza eto ambonin'ny tany ny lalàna, tsy mampigadra akory zany, ary marina ny tenin'ny Arfidy hoe tsy tokony nisy akory ny fandahanana teny amin'ny fitsarana. Fa nahatonga an'le teny amin'ny fitsarana de une mauvaise lecture ny personnel dépositaire de l'autorité publique fa tsy ny république. Misy nuance koa zay, PDAP. Le olona représenté an'le administration, le nanao an'le compte rendu tany amin'le président, nanala an'le ontsy le point d'interrogation. Non, zay aloha eo ihany, fa surtout le OP. Izy tsy nanopa, fa ary tsy injure koa izy, fa plus ou moins. Raha miteny manko ianao hoe outrageux, de mety ho hafa koa. Fa za kosa ozy izy rehefa gadrainy lahy, za nanampy an'lahy, de ho avy koa mavesatra ozy le bandy. Fa fanontaniana, raha ny droit français, que dit la loi française? Azafady tompoko. Que dit la loi ozy izy mpitsara zay? De mazava tsara mihitsy, point bien tracé noir sur blanc hoe io anisan'ny sujet sarotra indrindra io outrage au PDAP io. Na i PDAP injure zany le izy mivadika injure. Satria tsy maintsy déterminena tsara mihitsy le contexte hoe ahoana nahatonga ny contexte io ka nahatonga an'ity olona ity nanao an'izao. Ny contexte nefa de mazava tsara. Efa na izy ara nanao démenti. Démenti ny tenany namaly ny tenany izy nefa tokony fitondram-panjakana mamaly hoe tsisy an'izany, tapaka zany tompoko ny pont, ny famaliana, ny fanontaniana Andriamatoa. Malama. De vita ny cause. Tsisy mandeha tribunal. Fa inona zavatra nitranga? De laha hoy nina nitady kiraro ny lala, petrahanao amin'ny plasin'le bandy. Tonga de mainga avany nina nitady kiraro ny lala, convoqué ny lahy de samborona. De gadrainy. Manana fierté personnelle izy. Azy izy koa mety romotra koa. Tetra izy de terre rouge izy. Za tsy matahotra. Satria sokona mifankahita diky. Mifankahita tay zany. Azafady tompoko. Fantatry Andry Rajoelina tsara mihitsy hoe inona ny cléman'ny Andry Rajoelina satria tao anatiny ny dispositif électoral ny Andry Rajoelina ngiamana andafy kely. Malama zany io. Fantany zany ny secret mitranga ao. Ary izy nieritreritra fa azo miapoka io. De nampiakariny ambony be le izy araky ny teniny hoe au moins mba zavatra rariny ny ampigadra. Kanefany ny lalàna de manazava tsara mihitsy ahoana le contexte. Ny droit français zany. Le contexte a été provoqué par la convocation. Donc la responsabilité est partagée. Et nous dirons que le tort est partagé. Et nous dirons que afahanareo malala hoe procès politique iny fa tsy procès akory hoe tena hoe azo lazaina hoe juridiquement na hoe judiciaire tsy haiko ny filaza satria tsy haiko le procès to pénal izy tao e. Plutôt procès politique iny. Ny antony de zao. Na tena meloko tena niantsaka amin'ny daholo ny rehetrarehetra hoe raha tsy diso izay fa ny lalàna malagasy moa tsy haiko fa ny lalàna frantsay mba kely zany mba ohatrohatr'izay fa tsy hoe mahay akory misy amende hatrany amin'ny 45 000 € zay 7 000 na 45 000 €. De misy mihitsy migadra ferme. Roa taona izy zay minimum. Fa ny lalàna malagasy zany tsy haiko. Na zany nahazo plein pot le bandy. Na tonga de zéro tsisy inona. De samy nalala tsika hoe sursitera de nasena nandoha volo ohatran'izao. Inona ny dikan'izay? Eto amin'ny saisir amin'ny attention antsika rehetrarehetra. Inona ny dikan'izay techniquement? Karakara fa mivoraka. Menatra le parce que c'est vrai, la République a rarement tort. Zay kosa aloha de ampianarina anao zay vao mianatra lalàna ianao. Seulement l'État qui ont droit à faire ino izy teo manao ana
manao recette zany efa ianao tsy afaka mirécupérer vola bon misy ihany zay fa bon adiniko le izy fa misy expression zay amin'ny resaka fiscalité io zany droit fiscal ny tarery manana pouvoir manao an'izay fa iverenako ty hoe l'état non plutôt la république a rarement tort fa rehefa ny république ny manana fahadisoana zay de répareny le izy de izay no jouen'ny fitondram-panjakana ao anatin'le film kanefa non là c'est pas la république qui est engagée c'est plutôt les PDAP les personnes dépositaires de l'autorité publique zany hoe les fonctionnaires zany na les fonctionnaires politiques na les fonctionnaires politiques hoe afa baraka tsika satria efa nitenin'ny opinion hoe tsy mampigadro io ary rehefa jerena ny processus ny genezin'le izy la responsabilité est partagée c'est tellement techniquement juridiquement flagrant le tort est partagé dika zany sa nul là de tokony samy miala maina zany fa pour l'honneur pour sauver un peu l'image des harceleurs ils se sentaient obligés nanao an'iny jugement iny 6 mois surcité de mandohan'reto folonreto mazava be zany na ho an'ny olona tsy maikajy raha fa mivoraka amin'ny fanjakana ary ils se sont attaqués à un faible pour que le faible actuellement devienne une star. Eh bien, pour résumer, bien fait pour votre gueule. Que ce soit celui qui a initié ce procès et celui qui devait décider de tout arrêter, de tout suspendre. Parce que quand il s'agit de la vie politique, de la vie d'une nation, le chef doit être proactif. Et le chef, il doit s'imposer, quelle que soit la forme et le fond. Anjaran'ny filoham-pirenena ny tonga de niteny ajanony procédure io fa nalabaraka nareo de lasa miditra any an'le procès politique le izy mifarany hoe 6 mois nefa le bany tokony ho afaka alatsiny fa niteny mafy loatra azy zafadiko ediny madama andray le izy tokony niala madito io le bandy izy koa moa mety tsy de malala ny droit ny loatra fa de nionina izy de jusqu'à hatramin'izy niteny hoe tsy hanenjika an'le filoham-pirenena intsony iny loha tena isaorana ny malama iny hoe marina kosa aloha fa amin'ny côté iny ianao diso ianao kanefa na izany na tsy izany raha olona mahay lalàna de micomprendre tsara mihitsy hoe circonstance atténuante le izy fa tsy aggravante satria niainga avy amina circonstance anankiray izay niainga tany amin'ny fitondram-panjakana. Pour résumer zany finalement dia tsy afaka niréagir à temps satria aza adino fa nisy ihany koa tentative hoe exfiltrena entina any amin'ny gendarme andriamatoa malama satria misy force hafa zay tena manindry ary miezaka napotika an'le filoham-pirenena ka isian'ny korotana ao amin'ny firenena. Zao zavatra teneniko zao de tena miteny anareo fa fantatry ny filoham-pirenena. Fantany ary miboridana teo ambanin'ny masony hoe iza zany ny tena mpanakorotana ary iza ny miezaka hicréer fanakorontanana eto amin'ny firenena ka napotika anao. Aka fanapahan-kevitra ve andriamatoa Andry Rajoelina aoriana kely hanovanana zany rehetra zany tsy haiko fa na ny opposition raha tsy afenina fa tafiditra tao anatin'ny manipulation tamin'ireny zavatra ireny fa na ny opposition raha de lasa matahotra ihany koa hoe horombahan'ny mafia indray ny fitondrana politika ao Madagasikara. Olona ao anatin'ny fitondrana ihany topoko ry vahoaka malagasy ary indrindrindrindra ho anareo mpanohatra no miezaka se substituer na hitravestira ny tolon'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao
ka handrombaka ny fitondrana io amin'ny fomba mamehatra totany carton Andry Rajoelina. Satria ny antony dia zao. Ary zay ny transition idirantsika amin'ilay fandaharana anankiray teo, le momba ny hoe asory ireto olona ireto. Satria fantatra fa ireo olona ireo no anisany miketrika ny fanapotehana sy ny fanakorontanana amin'ny fitondrana ary hiezaka haka amin'ny fitondrana ka hiverina azy ireo indray ny tolona nataon'Andriamatoa Marc Ravalomanana, ny RMDM, ny HVM, ny vahoaka malagasy hafa izay manohatra amin'izao fitondrana izao. Dia mieritreritra mafy mihitsy ireo olona ireo hoe pe-antsika Andry Rajoelina, satria Andriamatoa Andry Rajoelina amin'izao fotoana izao zany efa manomboka tonga saina hoe ary zalahy reto manao izay mampanankarena ny tenany fotsiny ato ambadika ato fa tsisy manampy ahy reto ao anatin'ny tolona izay eritreretiko apetraka. Zany hoe double frein zany mahazo an'i Andry Rajoelina. Frein voalohany avary amin'ny natiora mihitsy, tsy hamela azy havita zavatra. Frein faharoa fa manomboka tonga saina ilay raha namana hoe be loatra ilay magoy. Dia manakana an'io izy dia potehany indretsy amin'ny alalan'ny fanapotehana de manière insipide. Jereo ny dictionnaire ho an'izay tsy mahay de manière insipide. Mety amin'ny tolona ataon'ny malagasy amin'izao fotoana izao ve zany? Izay niezaka ieritreretin'ny malagasy ao anatin'ny sainy sy ny fanahiny dia hanongotra tanteraka an'izany atao hoe système Andry Rajoelina zany. Kanefa misy système sous-jacent ao anatiny ao izay miezaka sady hanapotika ny tolona ieritreretin'ny malagasy atao no sady hanapotika n'Andriamatoa Andry Rajoelina. Samy misaina daholo tsika, samy mandinika. Fleury tsy opposition raha Kotomalala no sady tsy mieritreritra haka place politika fa nomeko anareo ny fahamarinana izay dia anjara anareo. Eo no ahitana hoe clairvoyant ve nareo? Mpanao politika isa sokajin'ireo sa nareo dia ndondo fotsiny ihany koa ka dia ho resahana eto nareo rehefa tsy hainareo ilay zavatra aoriana kely eo, rehefa tsy se ressaisir nareo très rapidement satria il y a urgence en la matière. Miasa mangino reto olona reto fa miasa efficace. Possible. Guinée, Burkina Faso, Mali. Da moa efa miteny hoe farany volana avril tonga any. Tsy haiko raha hainareo ny dikan'izany nefa. Zay. Sady averty zany ianao Andriamatoa Andry Rajoelina. Averty ny opposition hoe oh ory zalahy. Sao dia marina tokoa ny causen'ilay ry hoe créena ilay zavatra miotakotaka gauche à droite. Tsika taraiky variana miady interne ny opposant, za ohatry opposition, za tsy manao politika, mpanao gazety atopoko. Rehefa mety ny ataona Ravalomanana dia dokafaka izy, rehefa tsy mety dia tsy dokafaka izy. Torak'izay koa Andriamatoa Rajoelina nareo mpanao politika ireo. Rehefa tsy mety ny ataonareo dia miverina eto afaka iray volana miteny hoe io ary le nolazaiko. Ka aiza nareo? Mila mandinika maiky. Problema manko dia zao e. Ça indray ny défier l'opposition. Mais qu'est-ce que j'ai à perdre? Qu'est-ce que j'ai à foutre? Combien de fois ai-je dit que je ne m'intéresse pas à la politique, à un poste politique? Je suis redevable par rapport au peuple malgache, à la population malgache, à ma nation, à mon pays. Tsy ohatran'izao raha tsy nisy malagasy maromaro niafy. Tsy nandavako volam-pianarana tamin'izany nianatra teny amin'ny université. Au contraire, mbola nandray bourse ary za. Nisy olona sacre zany tao. Je suis redevable par rapport à ça. Mais de là, vous allez me dire, je m'intéresse à la politique. Moi, j'ai déjà dit, raha tonga amin'izany dia fautinareo malagasy. Dia za koa zay mety hipotro ao amin'izay fotoana izay. Zay.
Zany indray défi an-dralahy, zany indray nataon-dralahy voatavo. Marina mihitsy ny tenin'ny Arfidy. Zany indray nataon-dralahy loks. Ils ne se rendent même pas compte. Mais purée, ce gars-là, il est en train de nous prévenir. Hein. Ce gars-là, il est en train de nous armer des arguments et des argumentaires hein, pour mieux approcher, pour mieux analyser, pour mieux étudier l'approche politique, l'effet politique et social. Tellement ils sont imbéciles, tellement ils sont nuls, qu'ils n'arrivent même pas à réfléchir de quoi et vers quelle dynamique ça va nous mener. Fleurirako-tonga io foana e. Mandrapakan'Andriamanitra azy. Fianao ny adala. Raha ny teny izy hoe laingy zany vidina menaka ho 12 500 zany, ho 7 500 nazavainy noir sur blanc tamin'ny DV plus zany. Azamino an'izany, ino mifidy daholo. Même pas. Tsy ampy ray volana akory raha valimanana ny tonga teo dia efa niakatra 12 500 iny menaka. Zay fa mandainga indray Fleury. Amizay, izy any monopole menaka tamin'izany, ny Tico. Tonga indray Andry Rajoelina, rehefa tonga ao dia 8 000 sisa menaka. Même pas izy ray volana ny tonga teo, tonga dia 16 000 menaka zay namidin-dra valimanana 13 500. Vous voyez bien, on vous prévient, on vous avertit. Mais qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous appréciez? Là où on vous interdit d'aller, c'est là où vous vous enfoncez. Et vous payez cher après. Araka ny teneniko an'le banjany, tranon'lahy ohatran'ny garage, ny asiana ny tongotra ary amin'ny tranon'lahy, tsy hita. Dia olona mipetraka any amin'ny 4 pièces dans un appartement de standing ny défien'lahy. Fatany tsara hoe izy zany olona teneniko zany. Efa lafo iry-taona mipetrahana atraty andafy. Tu habites dans un 2 pièces. Un appartement, rez-de-chaussée. Garage oa. Salon sady salle à manger, une cuisine, 12 mètres carrés. Vous voyez bien. Misy zavatra tsy mandeha amin'ny laoniny zany amin'le firenena, efa ao anatin'ny fahantrana, mbola mahantra raha tsy haina koa hoe petao rangahy io petao io bandy io, io koa miseho milay eo. Nefany raha mandeha le tolona avy eo, iza no mérité an'le. Jamais au conseil spécial na au conseillerie, ça ne m'intéresse pas oa. Raha tsona hanampy ny firenena hoe mba mila ny fanataka nataony Ingia Belgique, mba mila ny fanampianao zany, fa tsy officiel oa, za tsy mila mandray karaha zany, nanampy azy aho. Ngiara Velonarivo, Ngiara Tsiraka Didier, professeur Albert Zaf tao anatin'ny opposition, nanampy an'ireny aho. Matetika ary rehefa misy tournée, za mihitsy no misponsorisé. Ety ny moyen, lasante. Donc zany tsy fleurirako to malala mihitsy ny adversaire anareo toko, encore moins i Arfidy. Voilà, résumé. Ny atao ihany no verina, mamelo olona milaka, fa rehefa ataon'ny olona milaka miohaka. Dia zao, tratran'ny news nareo, nataonareo tamin'ny Andry Rajoelina. Ino ary mbola tsisy dikanay natao malama iny. Mbola hoavy mafimafy noho ireny. Et là, vous allez penser à moi. À nous, na i malama koa ary, vous allez penser à malama, malama efa nampitandrina antsika ty. Stabilité de l'État. Stabilité politique angamba ny tiany teneniny. Fa marina koa le stabilité de l'État parce que les personnels dépositaires an'le autorité publique instable. Oui. Na dia trano nataon-dralahy. Ndao raha isitsika hira anankiray hira fiderana foana moa ny androany zany satria mba misy zavatra nahafinaritra zany nitranga androany dia andao hiaraka aminay gasy tsara midera.
Fa tsy mihitsy ny moa zany ndreo hiaraka aminay a. Zao. Eny ary a hiditra amin'ny hiditra mandrasa aloha vetivety ary satria tsy maintsy kaleko ty. Tena moa eto sady technicien zany no anina satria lafo loatra hoe ny raha ampiasa olona ty zany. Hiditra amin'ny thème faharoa tsika zany na ny FDB faharoa momban'ny ireto mafia zany ao anatin'ny fitondrana. Androany aloha zany dia efa nisoratako any ihany dia mahita daholo nareo. Fa lazaiko anareo eto tany anankiray tena ngeda be. Ny zava-misy zany apetrako anatina contexte nareo zany zao.
Maro manko nareo ny tsy mahita na tsy mahavaky an'ilay zavatra miseho zany. Zao a. Rehefa nanao remaniement Andriamatoa Andry Rajoelina dia tsy afenina aloha fa misy zavatra anankiray ngeda be tao anatin'izany filozofia fanoloany ny minisitra izany. Nasorony sady niekarteny ary nametrahany olona atokisany ny ministera sasany. Ireto minisitra nasorona de tao anatina réseau mafieux tanteraka. Zany hoe niainga avy amindreo zany ny famoretana, ny taria sy ny tatsy sy ny tarova. Ohatra ngeda be am'izany de zao. De anjaranareo mieritseritra ny industrie sy ny commerce. Fa vao tafapetraka ny ministry ny industrie sy ny commerce, zay tokony ho fantatrareo fa sakay sy maso amin'ny Andriamatoa Ravatomanga tena tsy mifankahazo mihitsy, zany hoe Ravatomanga sy Edgar Razafintravazana. Samy matanjaka reo, samy manana gazety reo, samy manana radio reo. Fa na samy miaraka amin'ny Andry Rajoelina ary reo, de tamin'izany andro de efa nampitandrina ny Andry Rajoelina ny vadiny tanteraka mihitsy hoe tsy mety ho safidinao io. Satria Edgar dia parrain-ny zanaky Andry Rajoelina. Fa tellement tratran'ny tentation-ny vola sy mena miraviravy avy tamin'reto ankilany Andriamatoa Andry Rajoelina dia ny firany Andriamatoa Edgar. Fa rehefa nandeha ny fotoana tonga filoham-pirenena izy, nahatsapa am'izay izy hoe ohatran'ny manomboka mamely ahy reto bandy reto, tonga de nakipany teo, maromaro zareo nikipaka tao anatin'izany ny transport, voatery nasorona tamin'ny ajo ny travaux publics satria misy zavatra mamay be eo. Inona no nataon'ny Andry Rajoelina voalohany? Tonga de nitondra ny Edgar izy tany Antalasambava, nametraka hoe ity ny olona mikarakara an'io manomboka izao fa tsy hitsy. Zay fotsiny sisany tsy niteneniny fa ny fihetsika rehetra zay out of recording, zany hoe tsy enregistré fa teny manokana tany ambadika tany ary tonga tany am-potsofin'le ray, fa ty aoriana hoe tsy alantsony ny tompony andraikitra amin'io fa efa Edgar, le sakay sy maso amin'le ankiray. Zao a. Rehefa mahita ministra nareo ka petahany la gazette de la Grande Île, afahako milaza aminareo hoe la gazette de la Grande Île tsy opposition. Tonga de préciseko aminareo zay. Tsy opposition la gazette de la Grande Île, fa raha saly la gazette de la Grande Île na indray mandeha fotsiny ary, atsy mamoaka lahinina momba ny Giama amin'ny Ravatomanga, ditatsika ny toyany. Fa miaingatra any amin'le filoham-pirenena, zany tamin'izany andro, c'est le même mode opératoire. Mbola velona Andriamatoa Rajaonarimampianina iny, mangana mihitsy Andriamatoa Rajaonarimampianina, fa raha mbola épargné totalement et complètement. Inona ny fahamatorandreo? De za malala fa za tsy hiteny satria ny antony maro samihafa. Raha mbola sololo betsaka betsaka amin'ny malala an'izany. Ce n'est pas un secret d'État. Azonareo? Miainga avy any amin'le filoham-pirenena zany a, Andry Rajoelina mandalo am'izay ministra
tsy mifankahazo amin'ny dalahy. Dia jereo tsara fa ministra Tendrazana Rivelo anie tratran'izany e. Ny mafia ao anatin'ny gouvernement, ao anatin'ny fitondrana, ary olona kaiky an'Andriamatoa Iandry Rajoelina no nanapotika ny ministra Tendrazana Rivelo. Izy nga mivaky loha amin'izany, c'est un professeur, mpampianatra iny any amin'ny université any Suisse any Genève. No fitiavan-tanindrazana no diny tany, ny fianakaviana Tendrazana Rivelo tokoa no anisan'ny fianakaviana manam-pahaizana ao Madagasikara. Daoko tsy vaky lohanao amin'izany izy, manam-pahaizana daholo leo olona fantako tsara. Satria izany Alain Tendrazana Rivelo zany ohatran'ny rahalahyko, ohatran'ny zokiko zany. Fantatro tsara hoe manam-pahaizana daholo reo ary manana ny maha-izy azy ny raisonnement-ndreo héros na Fransusi. Mpampianatra ho aho, professeur. Daoko tsy vaky loha aminao fa raisiny ny entany dia lasa izy. Tsy mitady akory izy ino izy teo andamin'ity aminao na hoe mevola satria fantany hoe ny tanindrazana mamay aminao. Fa victime mafia izy. Satria tsy nentina anao ny zavatra ataony dalahy. Dia izao, rehefa mahita ianao ministra, ireto aby izy ny tena mpalana matetika eo. Roberto Timka, voalohany mihitsy amin'ny La Gazette de la Grande Île. Patrick Rajoelina, indray moa probleman-dralàna iny tsy hidirako satria tsy fantako loatra ny tena dossier an'iny, hoe inona koa ny tena vitany tao anatin'ny politika nanoanana amin'ny Andry Rajoelina. Ministry ny travaux publics, ministry ny industrie sy ny commerce, dia efa manomboka miditra koa ny ministry ny fitsarana zao. Inona ny ifandraisan'ireo izy dimy ireo? Anisan'ny ministra atokisan'ny Andry Rajoelina. Fa izao manelingelina ny rahalahy. Ny transport. Tena nareo ve mieritreritra fa no i Andry Rajoelina no nampandaniny Andry Rajoelina tamin'ny Tuléar? Navokako teto izany. Inona ny rôle jouen'ny Timka natao taozy ny olona? Sy ry idéal sont ireny. 21 districts sur 21 nanamboaran'ireo bandikelireo basy. Exploit politique izany. Ary mirespekte anazy satria mipetraka ny proximité sy ny fifanajana ray aman-dreny sy ny zanaka. Ny Tuléar tsy manao an'izany hoe lio na osin-kazo menaka zany, ka ny hena lasan'ny olona menaka fotsiny sisana an'ilay hazo. Tsy izany ny raisonnement ny Tuléar. Reconnaissant izy amin'ny zanany ary ny zanany tsy lasina. Dia inona izany ny tenin'ny zanany hoe tiany atsika e. Dia ireo tsara ny ras de marée ny fidan'ny Andry Rajoelina tamin'ny Tuléar. Rekory. Natoa zany napetraka tao amin'ny transport Andriamatoa Roberto Timka. Dia hisy zavatra ho diovina zany ao. Hisy zavatra ho sakanana zany ao. Ho ajanona zany le filibalibana amin'le resaka avion. Satria ny sasany ny ampanakarena azy tokana au détriment an'le malagasy kita hoe nikolona le Air Madagasikara. Tsy tao anatin'ny fitondrana Air Régional Mapianina tokony ny netombohan'ny Madagasikara, Air Madagasikara nikolona fa nanomboka tamin'ny transition. Ary tsy afa-miala amin'izany Andriamatoa Andry Rajoelina sy ny partenera fixany. Satria ireo bandy ireo no mividy avion anankiroa izay fantatsika ny tohan'ny tantara. Trop tard mahatsapy Andry Rajoelina hoe izany ho faty seul amin'ity. Fa zalahy avy eo ananina dia hoe andao apetraka ato ty hanadio ny zavatra. Tsy mety amin'iretsy nefa izay. Tsy mety amin'iretsy. Peo rangahy bandy eo. C'est un côté qui commence à s'émettre. Peo pong. Tsy nieritreretina le ministry ny fitsarana hoe ny gendarme anie afaka manao enquête koa. Dia ho tonga any amin'ny démantèlement an'le réseau
mpanao volamena. Aza dino nahavoakako teto zany hoe on ne cesse pas de produire, on ne cesse pas d'explorer, on ne cesse pas de soutirer nos volamena sous terre. Mais semble-t-il, hono, sotranao malama, hono hozy malama hoe interdite ny exportation. Tena metra-panontaniana zany ianao raha réaliste amin'ny antsonga arifidy. Fa makaiza daholo ireo volamena produit ireo zany depuis ny interdiction ny exportation. Ny hita tale investigation nataon'ny gendarme tratra ireto olona maromaro. Niainga ny intervention raha ny amin'ny olona akaiky ny filoham-pirenena, tale generaly, avy any amin'ny olona partenaire fixe ny Andry Rajoelina, avoa ireo olona eo. Tsisy fantatro colonel Tahina moa izy fa hoe ozy izy président. Hoterina avoaka satria ianao ve andeha hanao défi olona ianao raha tsy afa miasa am'le président. Fa izao ry Roberto Tinka, ry Imbiky Herlaza, ny ministre ny travaux publics, zay terena hoe aloaviny lahy ozy président, ireo olona manao travaux tsy nalova volo ireo, toy le ministre ko naninona tsy mipeny lahy tamin'ny andron'ny lahy, rehefa miteny an'izany Ajo. Aza dino fa tao anatin'ny passation ngia Ajo miteny hoe zay rôle tsy tokony joueny akory ary tena nampiborida anazy. Izy indray no niteny hoe tokony ho réglena ireto entreprise. Tsy mbola nahita an'izany atoko teto ambonin'ny tany. Tokony ho réglena ireto entreprise nanao asa nefa totalin'ny trosa amin'io amin'ny entreprise raha tsy diso mahatratra amina miliara maromaro ihany. Dinona mitranga? Nicole TVRR. Nicole TVRR no mangataka ary mizohy. Androany moa zalahy reo mandeha amin'ny Real TV, tsy hamezatsiny ny Real TV zany. Fa prête-nom ny ankabeazan'ireo bandy ireo. Ary misy ara travaux. Tsy natao akory. Tsapany Andry Rajoelina ny ary araka Andry Rajoelina sarahana amin'ity bandy ity ny ministère ny travaux publics négatif fa tsy mandony volan'ireo tsika. Nicole TV de mapakaka. Nicole TV irery ihany no mireklame an'io hoe aloavany volan'ireto presque tous les jours. De gaga ny olona inona ary ny harcèlement ataon'le ry. De indraindray relier la vérité. De fil en aiguille zany anjaranareo manohy azy. Zany hoe misy roy ao anatin'io fitondram-panjakana io. Zay raha medaladala ianao de vo. Ozy izy président. Ny ministre ny transport nefa miresaka direct amin'ny président satria napetrany hoe rehefa misy zavatra ohatran'izay manko de manontany le mitenin'le président matetika de hoe fidélité envers la personne qui vous a nommé, pas une autre personne. Oui, monsieur le président. Inona ny dikan'izay? Rehefa misy zavatra mitranga zany, tant que tsy baika avy aty amiko de tsy mipasy zay satria efa nanomboka nalaza be le hoe ozy izy président. Ozy izy président de tafiditra amin'kizo le ministre. Ministre ny transport tratran'izany. Sy tsy fantatra. De ianao ve de tsy mahafantatra hoe le Roberto Tinkany afaka miresaka direct am'le président. Zalahy zany mody tsy mipoitra ao anatin'le zavatra. Fa mody le compagnie aérienne nanao alefa ny devant de nefa fantatra mihitsy fa ny business ny zalahy. Crabe io toko. Io manko le dossier avokako. Ary averiko aminao ihany, aza sous-estimena ny capacité d'investigation zao fandaharan'izao. Misy ny dossier ary misy ny profo matoa miditra amin'izao. Ary efa miteny foana hoe matoa mpanao gazety misisika amin'ny zavatra ray, mamahina ihany fa en béton zay ny dossier. Ozy izy président. Anontaniana le président avy eo? Non.
Tsy niteny an'izany kosa. Dia manomboka tonga saina le filoham-pirenena. Aloha ny volan'ireo entreprise zao, ozy izy président. Zany hoe ministra anankiray zany izay nasorona teo aminy le département no hibaiky ministra anankiray. Ko tsy nataony lahy tamin'ny andron'ny lahy ozy izy le ray. Anakapoany ihany. Tsy mipasy amiko zany ozy président lahy zany. Renvoyé sans commentaire, sans suite. Ozy izy président tany amin'ny gendarme minety le intervention. Avao ireo olona ireo. Ozy izy satria rehefa tonga nommé zany ministre ny eo manko izy hoe ahoana no nahatonga an'le ministre ny pêche ny démissionne, voatery ny démissionne mihitsy. Faut reconnaître dans le cas que André Rajoelina est un mou, sinon un hypocrite, pour ne pas dire fourbe. Samy atrika amin'ity réseau mafieux izy. Mety misy mieritreritra manko any hoe ohatran'ny épargnen'le ry André Rajoelina. Ohatran'izao, je viens de dire, il est hypocrite, peut-être. Il est fourbe, pour ne pas dire un faux cul. Ça, zavatra notanga. Redevabilité avant nomination vis-à-vis du président. Oui, monsieur le président. Ni ministre ni pêche m'a tenté, Faubert. C'est un homme qui vient de la société civile, donc c'est quelqu'un de droit, carré, incorruptible. Ary fantany mission nampanaovina azy tao satria tsy maintsy misy foana ny dernier entretien miaraka amin'ny filoham-pirenena amin'ny zavatra ohatran'ireny. Anky fa re. Niravainy matenté ny cartel ny crabe. Mba fantatritsika malagasy hoe 4 tonnes par an. À peu près une production na ino izy teo? Crabe eto Madagascar. 1950 plus 2600. Donc ça fait combien vous allez compter? Pas moins 2, 3, 4, 4550 tonnes. 4550 tonnes. Alohan'ny natongavana Andriamatoa mahatanty tao, dia cartel taka mivania ny tao, ary société prête-nom maromaro miaraka amina sinoa, dia ireo sinoa ireo ry zalahy ihany no miaraka aminy, reto mafia zany, dia fantatrareo tsara hoe iza ny lehibeny, dia niravainga ministra io, satria izay mission hoe mieux daholo ny malagasy rehetra fa tsy ireo irery intsony. Dia nalefa ny zavatra dia nizarazarainy le ministra. Anky fa reo ozy izy ny réseau amin'ny mafia. Olona ambony. Mbola épargneko izy androany. Fa ho avy ny hamoahana azy eto. Olona ambony ao amin'ny présidence tompoko. Ary akaiky amin'nga président. Convoqué an'le ministre. Zany hoe any amin'ny palais présidentiel zany le zavatra mitranga. Dia rehefa tonga tao nga ministra dia taitra be izy nahita an'le olona anankiray privé. Pablo Escobar. Dia ni-influencer an'le ministra hoe mba fantatrao ve fa misy tantara itony nametrahana ny fitondrana io. Tonga dia nitsindriana fotsiny izao zany de manière sèche, impolie, impétueuse et prétentieuse le ministre. Ry zalahy amin'io tsy mahalala akory hoe ity ministre ity il a été conféré d'un pouvoir venant directement du président hoe ravainao cartel io. Non, ozy le bandy. Fa nitoy foana ny pression jusqu'à tamin'ny menace de mort. Dia nidémissionne le bandy tamin'ny faran'ny volana Desambra. Alohan'ny fety raha naharemarika nareo mivoaka lahunina iny. Dia jereo ny gazety tonga dia namoaka anazy lahunina. Ahafahanareo malala hoe tena réseau tokoa ity. Fa zao. Rehefa mifampidinika
tsy nanaiky ny présidence, tsy nanaiky ny collaborateur an'le ministre hoe ndao ranga affronter andreo. Le bandereo ve misy milay eto amin'ny tanàna eto. De ny affrontena. De mbola io le ministre zao, fa ny zavatra nitranga fotsiny de zao. Ny zarazaraina de mba anisan'ny nahazo zany ny malagasy ao anatin'izy, fa rehefa jerenao le izy, de misy société 20 plus 5 telo amby telopolo ato nahazo agrément ny zay tsy maintsy mandoa 50% an'le dépense aloha zany alohan'ny je vais vérifier misy clause ato, alohan'ny 31 mars 2022 dia ato zao anankiray fotsiny mba anarana gasy ato hoe Rasoanatoandro Louisette. Vous voyez bien que j'ai les dossiers. Donc arrêtez de dire ahoana moa zany ny fiabilité ny zavatra teneninao, nianatra tokoa ianao am'zany investigation zany, à d'autres mais pas avec moi. Fa rehefa isainao le ato, de ny sinoa manjakazaka ato. Zany hoe le zavatra notenenin'le filoham-pirenena zany hoe omeo le malagasy, de mety mba natahotra niainy ihany koa reto collaborateur ninga ministre mahatanté. De isaiko sinoa, Ganga Seafood, Copé Frito zany aloha tsy haiko zany na sinoa zany na inona. Ato MJA, Murex International, Talasina Seafood Sarl, Yanglogen, Dragon de la Mer, Drac, Grand Commercial de l'Ouest, du Tropical Ouest, Ailida Sarl, Pro Sud, tonga ngamba mety renika aja, fa zao zany mendrika aja, Santi Import Export, Souliane, Société Matata Sarla U, asa mety tonga ngamba ny tompony Watatata, Jan Nugen. De zao, rehefa ataonao le rapport sy le étude rehetra, de le société sinoa manana tonnage betsaka noho le société takany hoe Société Proma zao ohatra, anisan'ny exception ato, 200 tonnes. Normal ny gasy raha tsy mihinana crabe intsony a. Ay, Antillara misy an'le Copé Frito, Pêche Export, 200 tonnes. Murex International, MGIE, 200 tonnes. Manda SA, 150 tonnes. Mananjara, 50 tonnes, satria zany mba malagasy zany. Lao Frère, 25 tonnes. Oui, 25 tonnes. Ny sasany zany, Copé Frito zao de 250 tonnes. Pour vous dire, telle est la magouille. Sinon, telles sont les magouilles qui a nécessité les menaces et qui a été qui a bon, ça fa toka. Nahatonga an'le ministre ny démission satria mafy be le pression. De zao tsy vita an'izay. Miafinatam-badiky ny compagnie aérienne étrangère zalahy, tsy Air France, ampitombo ny fréquence ny cargo an'io compagnie aérienne io. Inona ny antony? Hitondrana an'le crabe. Tsy mipoitra zalahy! Le mafia zany, satria efa fantany hoe ty ministère ty tsy azo negosiana. Satria tsy olontsika io. Ary le olona koa na inégosier ara, mana satria hoe efa faraparan'le filoham-pirenena hoe non, négatif a. De ny lavin'le ry, le fampitomboana ny fréquence ny cargo an'io compagnie aérienne io, malgré ny approche-n'le compagnie aérienne hoe mena, vola be tahak'izao anao. Disponible où? Comme coïncidence, Dubaï. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe à Dubaï?
le volamena malagasy. Misy société karana ao Madagasikara zay mivarotra voiture de luxe avy any Dubai. Ireny le volamenanao gasy, vadika voiture de luxe izy tonga ao Madagasikara, efa misy transitaire mi-assurer azy mamoaka azy ao Tamatavy. De lasa ny mpanankarena zay mba malagasy mividy volamena na mpivarotra volamena na zay mahitahita amin'ny asany, de tafiditra mividy an'ireny tomobily ireny, tsy hainy fa opération na blanchiment, ampidirana an'ilay le vola devise tany Dubai. De tonga de fantatrareo izy zany société karana varotra tomobile 4x4 de luxe, super luxe, amina miliara ny vidiny avy any Dubai. Mahakôtakôta ary mahalotika. Ao anatin'izany zavatra de tsy tafahetsika ary tsy mino aho hoe tsy fantatry Andriamatoa Andry Rajoelina zany zavatra. Fa de potehana daholo le baokely rehetra, miainga avy any amin'ny ministry ny fitsarana, ny pêche, ny travaux publics, ny industrie Edgar. De ao anatin'izany moa tsy mety minome an'le olon-dralahy dia Patrick Rajoelina dia isan'andro mivoaka amin'ny la gazety. Hoe atao ambassadeur ny olon-dralahy na atao premier conseiller amin'ny ambassady. Mahakôtakôta ary olona ohatran'izany niezaka ny andrombaka an'le fitondrana, zany hoe sady supplanter ny opposition no vita Andry Rajoelina, de zalahy no misongadina devant avy eo. Attention, ry malagasy. Roboka ianao raha vao misy mouvement kely ary mihitsy ny opposition ato, satria ny antony de zao. Nareo opposition tsy manana perspective. Tsy manana drafitra matipaika nareo hoe miainga eto sika de tonga eto. Fisaky ny misy événement de misaoty ao anatin'io nareo. Araky ny teneniko foana, araky ny afarako sy fananarako foana, tant que tsy ianao mandefa an'le razamandy. Mijapy mouvement le opposition. Tsy fantany akory hoe ahoana ny source an'ity événement ity. Satria à défaut de perspective, quand vous n'avez qu'un seul objectif, on va prendre le pouvoir sans avoir défini le chemin ou le cheminement pour aller atteindre et prendre ce pouvoir, atteindre l'objectif et prendre ce pouvoir. Vous n'avez pas de perspective. Vous agissez au pif. Vous naviguez à vue. Ce qui est une erreur fondamentale en politique. Autant pour la présidence qui conduit le pouvoir politique actuel, autant pour les opposants. Donc, raha atao zany ny analyse tsotsotra, fort possible ho lasan'ireto bandy mafia ireto indray, lasan'ireto bandy mafia reto, raha tsy mitandrina ny vahoaka malagasy ny fitondrana, satria friable, manipulable le vahoaka malagasy ary le opposition de tsy manao ny asany. Inaudible, pour ne pas dire inexistant. On s'accroche sur des événements préparés et fomentés par les autres. On n'a pas d'événement majeur. Il n'y a pas de cheminement mazava clair, ouais. On part de là pour aller là, au moins inch by inch, na inch to inch, na step by step ozy izy ny teny anglisy. Tsy hitako hoe aiza moa ny étape vita ny ainga eto ka tonga eto. Normal le vahoaka raha orphelin. Ary azo omena tsiny ny vahoaka raha pitra raha vitany rehetra ny manipule azy, satria aza adino fa rehetra manambola be ary ana-paosiny mitafika noho izay fananany vola zay. Fa maninona ny mampatonga an'izay zavatra tsy pasy? De misaora ny frantsay, ianao malagasy anti-français io, manana esprit anti-vazaha io. Matoa miteny an'izany toko tsy miteniteny foana, satria autorisé miteny an'izany sy mamoaka an'izany.
Ary itory ahy ianao dia hitona amin'ny rindrina. Misaora ianao an'Andriamanitra mbola tsy nitononoko hoe izy ianao ka identifie ao amin'izao zavatra teneniko izao. Ny PM tafiditra ao anatin'izao. Mazava. Tsy mivoaka ny enregistrement momba ny Biky raha tsy nisy fandalovana tany amin'ny primature. Mazava. Jereo tsara ny tantara hoe inona ny fifandraisan'ny PM sy Pablo Escobar dia fantatrao hoe olon'iza zany PM. Olon'iza zany tsay. Olon'ny Andry Rajoelina sa olon'ny Pablo Escobar. Ary olon'iza ny olona ambony eo akaikin'ny Andry Rajoelina. Olon'ny Andry Rajoelina sa olon'ny Niajo Andriana Narvelo. Tonga dia misy valiny daholo zany. Aka mesure ve Andriamatoa Andry Rajoelina dans le meilleur délai sa tsy? Tamin'izany andro comparaison n'est pas raison zao zavatra. Teneniny Ratsiraka Didier, Monsieur le Président, asolo io. Fa io ny hivadika aminao voalohany. Samy mahafantatra ny tantara tsika. Izy aby olona roa no nangatahan'ny Arema tamin'izay andro izay dia asolo ireo. Fa ireo no hivadika aminao voalohany. Ireo no hijoro eny an-dalambe voalohany. CSR ireo olona ireo. Estimeko ilay olona dia tsy teneniko ny anarany satria olon-dehibe efa samy maty daholo ireo. Fa ny tenenana izany Andriamatoa Ratsiraka Didier tsy nanala izy. Rehefa nijoro devant tery amin'ny pont Tanjombato ilay olona roa teo Ratsiraka Vodingasaina io tena marina amin'ny teninareo. Monsieur le Président, 5000 personnes zany ny ao Analakely. Fa minimum 50 000 personnes ny eo. Tsy marina zany hozy izy. Monsieur Andry Rajoelina efa ondapa mihitsy ny fahavalo. Tsy marina zany izy Andriamatoa Andry Rajoelina. Mamaly ny Fleury Rakotomalala ka dia misaotra indrindra tompoko. Ka dia misaotra indrindra. Au moins voateniko ny toko teneniko satria ny antony dia izao. Raha anala ny Andry Rajoelina kosa aloha ka hivadika amin'ny totakely hafa indray mba tena mba tsara kosa izany. Tena mampalahelo ilay vahoaka malagasy. Ny alora izany sanatria ny misy. Ka vita izany zaho tsy hanao an'ity intsony. Reraka. Aleo hampiada tena amin'izay. Inona ny volako amin'izay ny anton'ny esako dia edanako. Rehefa tsy hamelo nareo malagasy dia aleo nareo inona ny tady kiraronareo ao. Rehefa tsy mahay ny opposition nareo ihany ny inona ny fatinareo ao. Za tsy veloninareo ka hoe zany andeha handany fotoana amin'izany. Dikan'izany résumé Andriamatoa Andry Rajoelina pour que je ne puisse pas me tromper. Misy anaran'olona maromaro any alefako. Asolo reto. Misy nataoko mihitsy ny fanafezana ny anaran'izy ireo. Araka ny teneniko hoe ho avokako. Satria amin'izay matsiro tsara amin'ny lakamisy. PSPBS. Samy mieritreritra. Fa ministre cible aloha dia ny travaux publics amin'ny voalohany. Justice ny faharoa. Transport ny fahatelo. Pêche ny fahaefatra. Industrie ny fahadimy. Inona no dénominateur commun andreo? Ça ne vaut pas là, comme la gazette de la Grande Île daholo. Miaraka amin'ilay filoham-pirenena. Quelquefois ny PM. Fa ny zavatra mba ilaina zany dia hoe raha tena impartial ka tena professionnel tokoa zany la gazette amin'ny asa ka milaza ny tenany izy hoe tena opposant dia mba andramo kely mba hampeo kely Pablo Escobar mba jerena. Tonoiny amin'ny anarany mihitsy azamena an'ilay pseudo dia ho hitantsika eo. Zay ny grande révélation sur l'origine de la démission non acceptée du ministre de la Pêche. Satria ny filoham-pirenena mihitsy no niteny taminy raha vao ikartelina io. Dia lasa niaina zany ny quantité azon'ireto sinoa na ireto prétenant amin'ny réseau ana mafieux zany amin'ny taonaziny kiraby dia mba lasa nitombo maromaro ireto olona zany.
Satria hoe misy crabe congelé dia misy crabe vivant. Crabe congelé zao dia 1950 tonnes en production. Azonareo atena ve zany? Na hoe mety izay environ zany satria tsy maintsy misy ny consommation locale. Dia ny crabe vivant 2600 tonnes. Vola be ny zany rehefa malagasy. Ianao variana amin'ny volamena, aiza lahy fa mankany amin'ny rose koa ny crevette sy ny crabe. Sur ce, misaotra betsaka ny lanceur d'alerte rehetra aho. Fa tena tsy afenina zany fa fier aminareo satria hainareo ilay asanareo. Source directement depuis la présidence. Lanceur d'alerte. Satria tena niteny rahalareo hoe tsy maninona teneninao président, tsy maninona teneninao Fleury, monsieur Fleury Rakotomalala, fa ny anaranay fotsiny ny aza tononona, satria de toute manière rehefa manao an'itony asa itony dia tsy ilaiko mihitsy ny anarany fa ny satria mba tsy hampatonga ny tena ho azom-panahy ny tena olombelona ihany, fa ny administration misy azy dia zay nahafahako miteny hoe source présidence décision numéro mbola zay le ato 2021 MPEB/MI. Zay le izy opération crabe, crabe Silla Serata pour l'année 2022. Mazava, mila mitandrina tsika malagasy ary tena mila mandinika aingana sy mirehazirangaina ny opposition. Si vraiment vous prétendez être proactif, comme vous ne cessez pas de le dire, il ne suffit pas de parler, de raconter n'importe quoi. Il faut se mettre face à l'évidence et réagir en fonction, sinon mettre en place un plan infaillible. Andrapiona tompoko, samby ho tagnen'Andriamanitra daholo tsika mianakavy. Andefa n'ity hira ny TDLT satria mba anisan'ny mahafinaritra anahy izy ity. Apetrakitsika ambavaka ny zavatra rehetra, ny voninahitra amin'izay zavatra ataontsika rehetra eto dia ho an'Andriamanitra irery fa tsy ho aho. Fa ny fiadanana dia ho antsika zanak'Andriamanitra ety an-tany. Amen. Fifalina was, fitaina was, raizao ny potraka. Nefa tsy fantany fa tsy anan-java-mahory aho. Mitazana fony isan'andro, ireo fahavalo mba ho potika. Ty zarany aza misy olana ny fiainako imezana, sy andatsay avy eo. Fifalina was, fitaina was, raizao ny potraka. Nefa tsy fantany fa tsy anan-java-mahory aho. Tena marina mihitsy zany, mila mitandrina be mihitsy ny tenako. Fa raha ny tenako mipotraka dia tena faly rahalahy. Tsy niteny fotsiny ary zany nandritra ny iray volana sy tapany noho ny antony ara-pahasalamana dia faly ary nandihy mihitsy ny voalavo. Sy olana ny fiainako imezana, sy andatsay avy eo. Fifalina was, fitaina was, raizao ny potraka. Nefa tsy fantany fa tsy anan-java-mahory aho. Mitazana fony isan'andro, ireo fahavalo mba ho potika. Ty zarany aza misy
fitaliana ho azy fitahiana ho azy raha izao ny potraka nefa tsy fantany fa tsy anan-java-mahory tsy fantany fa misy anjely manodidina ay andriamanitry ny lanitra indrindra no misahirana manara-maso ay tsy fantany fa Jehova mitsy no miandry ay ka na inona zava-mitrano tsy anan-java-mahory ay tsy fantany fa misy anjely manodidina ay andriamanitry ny lanitra Andrianaja Andro Vincent, efa mipiblieko amin'ny murako hoe izabo ireo olona ireo. Da ho azo tompoko. no misahirana manara-maso ay tsy fantany fa Jehova mitsy no miandry ay ka na inona zava-mitrano tsy anan-java-mahory ay ny casa mai fony isan'andro ireo fahavalo maopodika mifaly amin'ny favoazako izy da sendra retina sy olana kely aho fiadanana ho azy fahasambarana ho azy raha izao mipotraka nefa tsy fantany fa tsy anan-java-mahory tsy fantany fa misy anjely manodidina ay andriamanitry ny lanitra indrindra no misahirana manara-maso ay tsy fantany fa Jehova mitsy no miandry ay ka na inona zava-mitrano tsy anan-java-mahory ay tsy fantany fa misy anjely manodidina ay andriamanitry ny lanitra indrindra no misahirana manara-maso ay tsy fantany fa Jehova mitsy no miandry ay ka na inona zava-mitrano tsy anan-java-mahory ay ka na inona zava-mitrano tsy anan-java-mahory ay ka na inona zava-mitrano tsy anan-java-mahory ay Io mba midera kely tsika e. Raha tsisy azy koa ny atsika tsy tafavoaka e. Sao dia mieritreritra tsika hoe tsika ihany no mahavita an'izao hoe tsika ny tena kiranina ao anatin'ilay zavatra. Andriamanitra ataoko no mahavita an'izao rehetra izao. Tsy vitsy izao raha tsy izy. Na ny teny mivoaka amin'ny vavanao io ary il suffit fotsiny hoe taony miderapy ianao dia miderapy. Dia mihinana gagazy ianao raha toetra. Da hoy. Fosy fanahy tena rehetra tsy misy fetra naiza le amin'inonata Afaka manokana ho an'ny Dada Sineny pastera. Satria tokony ho fantatrareo fa ny rafozako, ny ray aman-dreniny vadiko, ny ray niteraka azy dia mpitandrina. Matoa ny lakana no vanona dia ao ny azona amindriny. Saotra betsaka Dada Sineny, manao veloma ihany koa ary mirary safosaofana ihany koa ny ray aman-dreniko
Ny papako moa amin'izay tsy mahalala dia dessinateur architecte. Ary anisan'ny malagasy voalohany nanao an'izany izy tamin'ny androny. Satria raha tamin'ny taona 1969 nisy nifankanesana taty an-dafy dia anisan'ny voalohany tamin'izany izy ary efa nivoaka mpianatra izy tamin'izany. Mandra-peo Tozasinay. Fosi fanay tinaritra tsy misy fetra naiza lianinonata fukuanao idironanao tupo Isabu manu tolo andang jachana dia winjinjao Isabu tule ibe mio chanda liang jamba ichinia jamang nicha Andualika Ilifi chambina Nililare chaitsi Ia kifa Sesoyana utupuna Isao total Isayala Ia kifa Anonieri Isamo Ulebe Mio Chanda Kamaye Tunimaye Ianda Sami Ananjape Kaidela Tuinirang Benifirang Jamandi Manjakinisay Walawafa Si Omega Sabi ang landscape kaidera tuidirang benefilong jalani manjakisan walawafa si Omega now I find see Omega. Vous rêvez de parler une langue avec confiance? Commencez à apprendre avec Babel et découvrez
Indrawanne fisaoana bebebe no tokotrano Isemandraona ny fiainako tsy sy masoaro mety ampifo ho lasa eritreritro Nosunirai irenichu Nudi manchano kasakananda Nandila na iriri tontani Yono anirindi Fufunzi fativiri Famana na tumpulizeri